Ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika ny fikambanan'ny tanora Andravoahangy kosa izay mitaiza tanora amin'ny lafiny ara-panasy anam-panatanjahantena no nikarakara faninanana tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama tamin'ity androany ity. Ny faran'androany tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama ny lalao izay nikarakarainy fikambanana FTA Andravoahangy. Ity fikambanana ity izay azo lazaina fa mitaiza tanora ao anatin'izay itaranja baolina lavalava izay. Ireo filevana isan'ny sangany teto Analamanga no nalain'izy ireo tao anatin'izao hetsika izay nikarakarainy izao. Ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny tamma sy ny 15 family. Tondra fanazavana mikasika indrindra ity hetsika izay nikarakarainy ity ny ao anatin'ny fikambanana FTA Andravoahangy. Raha tamin'ny ankapobeny zany dia hita fa tena maharisika ny tanora be dia be zany ilay filalaovana baolina kitra lavalava ary mahatonga ny zareo natanjona manokana farany lavitra indrindra amin'ny lalao io. Ho anareo mpikarakara tratra ve ny tanjona tafita ve ny afatra netina hoe tao anatin'ilay izy? Ia, tena tafita ilay afatra satria be dia be mihitsy ilay olona manotrona dia betsaka kokoa ilay olona tonga miditra anatin'ilay fikambanana izany dia manolotra fisaorana feno manokana izay ho an'ny mpanotrona rehetrarehetra sy ny izay tonga rehetrarehetra sy ny manohana anay.